Ankafalina ny rabakanao zay natatra an'ity krismasy fa 12 sy 20 ity ary mirary sosady eo anao atratran'ny farantaona sy ny taona vaovao 17 sy 20. Kiasika ny toetry ny andro dia mbola mitoetrany ny fanaraha-maso ny lendi andrahona zay mitoetra ato amin'ny faritra avaratra Atsinanana Nosy zay somary mizotra mianandrefana trany raha ny diany. Kiasika ny mandrafitra mety toetry ny andro kosa dia mbola ny alizay malefaka zay tsy maro toerana atrany. Raha ny toetry ny andro rapitsy maraina araka izany dia somary ahitana orana tandrifondrahona amin'iny faritry Boeny sy ny faritry Melaky iny. Ahitana orana malefaka kosa raha ho an'ny faritra Atsinanana somary andrahona ny andro raha ho an'ny faritra Analanjorofo. Ifandimby kosa ny andrahona vitsy kosa raha ho an'ny faritra Sisa. Tolakandro kosa dia ahitana orana tandrifondrahona zay arankotroka amin'iny faritra Diana, amin'ny faritra Melaky ary ny faritra atsimo andrefana iny. Omaina kosa ny andro raha ho an'ny faritra Sisa. Ny maripanina ambandrindra voavinavinina dia 12 degré Celsius ary manodidina ny 12 ka hatramin'ny 19 zany raha ho an'ny faritra ampovoan-tany. Mihoatra ny 30 avokoa raha ho an'ny morotsiraka rehetra. 30 ny maripanina ambondrindra voavinavinina ho amin'iny faritra amin'iny Toliara iny, manodidina ny 9 ka hatramin'ny 30 raha ho an'ny faritra ampovoan-tany ary mihoatra ny 30 kosa ho an'ny morotsiraka rehetrarehetra. Raha mikasika ny toetry ny andro ho an'ireo tanàn-dehibe ivela Madagasikara indray dia somary andrahona ny andro raha ho an'ny Johannesburg, maina kosa ny andro raha ho an'ny Paris, Milan, Nairobi ary Bangkok. Ny toetry ny andro ho an'ny nosy manodidina ny Madagasikara somary ahitana orana tandrifondrahona Maurice, arankotroka kosa izany raha ho an'ny Comore. Andrahona ny andro raha ho an'ny La Réunion, ifandimby ny rahona sy ny masoandro raha ho an'ny Seychelles. Dia izay ny ary tompoko ny azo taonao amin'ity anio ity, mirary anao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.